missionnaire Notre-Dame de la Salette aho no tonga teto tamin'ny 80 paraparany 87 dia mazava loatra fa niasa teto aho zany dia niaraka tamin'ny Kerubima mpampianatra hira no asako tao dia niankalazao ny tompo satria zao membre niankalazao ny tompo raha teo araky lazay mibily teo hoe nisy sasatasana amin'ny Kerubima za netiko namonjy session tany Ambohitraivo Antananarivo zany dia taona maromaro mihitsy nipoizana an'izay zavatsay niankalazao ny tompo teto amin'ny Morondava tao amin'ny paroisse Notre-Dame de la Salette dia hitako fa tsara be le izy zary nandroso tsara mihitsy zay koa niafatry ny fiangonana fitoriana vaovao mafaly ankira zay no asany ankalazao ny tompo dia zay no tanterahana tamin'izay fotoana zay raha ny marina aloha dia tena tondra za fivoahana lehibe mihitsy no an'ny Kerubima zay satria zay le izy fivoazana ankalazao ny tompo teo amin'ny fiangonana ary tsika moa zao mankalaza ny 35e anniversaire ny Kerubima mazava loatra fa nisy zany ny ino moa zany fivoahana zany fanavaozana sa ny fanatsarana ny fivoizana ny ankalazao ny tompo teto amin'ny paroisse Notre-Dame de la Salette na teto Morondava zay satria fata-daza anisan'ny fata-daza Kerubima zao raha Madagasikara ia ka tsotra ny teniko ny hoe tsara le izy ary miolaka mbola mendrika ny hotohizana satria zay no afatry ny fiangonana fitoriana ny ankira ny ankalazao ny tompo zay ia marina tokoa zany betsaka misy fa tsy hoe betsaka manakory moa fa mbola misy ireo namana zany mbola ao ekena 5 taona zany fa ankizy fa lehibe atao hoe fa teraka koa aza raha ny tena marina aminy nandritra ny 5 taona zay no tao amin'ny Kerubima marina fa hoe tsy hira ihany koa no atao ao marina zany fa eo koa ny fibeazana ara-pinoana zay ataon'ny Kerubima raha fa mba misy ny fotoana fialana ino moa zany fiatahana masina zany zay atao dia manao an'izany koa ny Kerubima ny rythme fiangonana zany tsy alana mihitsy ary zay maha Kerubima zay rythme fiangonana dia rythme ny Kerubima manao fiatahana masina ny fiangonana manao koa ny Kerubima fa iny anjarany iny moa ny talent le hoe fitoriana ankira iny vaovao mahafaly iny dia zay no idirana manokana aloha zay mbola ao amin'izao fotoana zao ary fa bebe koa le ao ary dia amporosiana ny zandry manaraka ny hoe mba hisy relève mba ho betsaka koa ny relève manaraka handimby anay ao anatin'io raha io fa mpamorokira moa fa misy tsika fa ory monsieur Belia regny anisan'ny relève aja kelikeliky tamin'izany fotoana zany reo izy fa relève izy ireo dia rina koa ny sasany mba hitovy amin'izay ia marina tokoa zay misy ny hira zay nataoko sasatsasany zao mino fiadanana misy maromaro eo any hira surtout irandamesa retsika igny aby regny aloha nataoko fa ny sasany zay nataony Bilita atao rina zany tsara tokoa le izy satria tongany apita moko maharatsy an'izany tongany apita zay le vaovao mahafaly tsy hoe ny Madagasikara rery fa ho any zao tontolo zao mihitsy le vaovao mahafaly fitoriana mikira ny vaovao mahafaly ka raha fa hita fa tsara le izy dia lasy lasana sy aza gaga mihitsy indray mandeha nandehandeha tany Ambositra tany hira nataoko le izy zahay fiangonana teto mbola tsy tena hoe mahay azy tsara fa henoko any Ambositra agny le izy fa tsara be na fa-jareo azy dia zako hoe tsara zany zay le fitoriana ankira vaovao mahafaly tsy mahafaty antoka io fa tena tombotsoa be ho antsika tanora mihitsy zay zavatra azoko lazaina zay aloha fa tena tombotsoa mihitsy aza miala amin'ny fiangonana zay mihitsy